manana vinavina hitondra fantsina momba indrindra ny lalam-pividianana ny komisiona misahana manokana ny fividianana eo anivon'ny antenimera-pirenena mitondra fanazavana mikasika azy indrindra ny sombavim-bahoaka Elson Brisson Eraf filoalefitry ny antenimera-pirenena. Ny famerana ny teti-bola ampiasain'ny kandida amin'ny fifidianana isan'ambaratongany ary ny fampidirana ao anatin'ny ekonomia tsy mandrafitra ny lisam-pifidianana ny filoam-pokotany. Ireo no fanatsarana iverin'ny filoalefitry ny antenimera-pirenena Elson Brisson Eraf fa tokony tontosaina ao anatina lalam-pifidianana izay vinavinain'ny komisiona misana ny fifidianana fa hitondrana fanitsiny. Tokony hisy ny fifidianana mangarahara ary ekeny rehetra ary zay ihany no anisan'ny sakana indrindrandrindra ao anatin'ny continent africaine dia resaka hoe tsy fangaraharana ny sehatra fifidianana. Amiko zany zavatra anankiroa ny tokony hitako ho kitihiny senita ary tokony lalàna handalo aty aminay amin'ny session ordinaire ho avy zao indrindrandrindra dia ny mahakasika ny recensement ny liste électorale. Raha tany aminay manokana tamin'ny fifidianana filohan'ny republika sy ny solovavamoaka natao tamin'ny 20 ny volana desambra telo amby folo sy roa arivo lasa teo iny dia misy olona maty tsy latsaka ny 5 amby folo tafiditra anatin'ny liste électorale dia misy koa fokotany any amin'ny commune lavitra be ohatra zao commune zay misy anay sy ny commune anakawa sy commune lamisampy tsy possible zany ny olona avy any no tafapaka ty aminay zany ny liste électorale. Mahatonga an'izay olana zay dia ny président ny fokotany dia tsy tafilitra ao anatin'ny komity mamolavola ny liste électorale ao aminy nefa olona mpianatra avy amin'ny tulaara no makana amin'ilay commune ao moa ny hafantana amin'ny olona ao ny maty sy ny velona sy ny tokony faotsy ao anatiny ny findramonina par rapport zay zavatsy zay dia tokony hampidirinao ny président fokotany na ny vice président fokotany sy ny komity fokotany mba hampirindra tsy hampisy olana tahaka iny tamin'ny taona 3 sy 4 arivo iny. Manarak'izay ihany koa dia tokony ho ferana ny vola ampiasaina ny senita indrindrandrindra amin'ny sehatra fifidianana mba hampisy ny fanamangarahara. Arak'izany tsy dia manohana ny isin'ny fantsiana lalàna amin'ny fiain'ny fifidianana ny filoalefitry ny antenimera-pirenena avy amin'ny faritany Toliary miandry ny antenimera-pirenena ny sosikevitra fantsiana avy amin'ny CENI.